reny vohitry Madagasikara zavatra tsy azo ekena zany ka androany efa nanome baiko ny tompona andraikitra rehetrarehetra tsy tokony hisy tsony zany fa zay zavatra zay tsy maintsy ahitana vahaolana tsy maintsy zaraina aminareo inona tonga ny olana ny olana mbola eo foana ny tiako tenena hoe tsy tokony fampijery arina tavatsika misy na tiana na tsy tiana misy ny ataoko hoe ny fandanina foana zany teo amin'ny izay fividianana gazoaly tsy fahaizana mifehan'izay zavatra zay fa amin'izao fotoana zao misy kosa ny fifehezana ny dépense zay olanina amin'izany gazoaly zany satria tsy délestage économique tsony zava-misy amin'izao fotoana tsy délestage technique tsony zava-misy fa saika mandeha daholo ny milina rehetrarehetra fa délestage économique ka ao andany eo andalam-panaovana recadrage in'izay amin'izao fotoana zao misy ny ezaka tsy maintsy atao eo anivony Jiramandy indrindra zava-misy ary zay zany ny antony tiako tenena hoe tokony tezaina daholo tsika mianakavy efa manome donner le temps efa manome karazana efa manambara zany ny lalakombana ny gouvernement amin'ny alalan'iny fanomezana famoahana iny didim-panjakana mahakasika ny hoe manomboka zao ho andreo olona zay mbola sa mangalatra ny jiro dia hiarany figadrana zay zao efa ezaka anankiray fa tsy ampy zany be dia be ny facture zay tsy recouvrer zany eny amin'ireny mpanjifa reny zany eo anivony Jirama misy ezaka tsy maintsy atao e koa ny ezaka eo amin'ny fandandanena foana ohatra ny antsika eto Antananarivo zava-misy aloha io le changement climatique tsy fanomezatsin'izaniza fa resaka étiage izany hoe zany efa ambany loatra iva loatra ny rano eny andekalefa amin'izao fotoana zao dia lasa tsy mihodina tsony zany milina maromaro zay tokony hihodina mahazatra fa amin'izao fotoana zao ny milina ray amin'ny telo no mihodina dikan'izay tsy maintsy mampiasa gazoaly misimisy kokoa tsy marivery kely le prévision eo tsy maintsy mampitombo ny fandaniana kanefa na eo zay zavatra zay tsy manana excuse zany tsika mianakavy fa tsy maintsy mitady vahoana satria zay no andrasan'ny vahoaka amintsika zay koa zany toromarika filoham-pirenena ka tsy maintsy hitady fomba rehetra ny gouvernement hialana amin'izay olana madinidinika zay mba tsy hainao anatin'ny amateurisme lava zao fa mba zavatra professionnel mba hialana amin'izay fahatapahany jiro lavariny zay ka za eto zany tsy fampanantenana ny hafa baiko ny miko tsy ekena ntsony zay fahatapahany jiro zay fa tokony andeha ara-dalàna manomboka androany mijiro eto Antananarivo zany tsy midika tsy ndraindray io ny zavatra mety isy zay ndray tenenanareo ana fa raha ohatra hoe misy fahatapahana kely noho ny toetrandro 5 minutes na 2 minutes reny zany tsy délestage reny fa le zavatra fahatapahany jiro lava reny reny tsy azo ekena ntsony fa ao andalana fandaminana zay tokony atao rehetrarehetra zany zora-panjakana ary miezaka ihany koa zany ny eo amin'ny Jirama zany mba anytsemana ny banka indrindrandrindra mba hialana amin'izay mety fandanindaniana indrindrandrindra amin'ny fampidirana ny vola amin'ny alalan'ireny facture non recouvrer reny zany